Fa aiza ry azany toetsy amin'ny hôpitaly iza no mitondra tetsy azy na ninona kay marary izany lohako izany fa na ninona ary a marina raha misy tsaroko ny nahazo efa mifoka madama manao ianao zao dokotera ato amin'ny hôpitaly raha tsy fantatrao aloha ve faly mahafantatra anao dokotera ary raha ny momba anao anontanianao dia tsy misy fantatro mihitsy fa ny lohako izao ndraiky marary dia nisandroko avy sy ny lohaliko koa ono madama fantatrao ve ny anaranao iza moa no anarako iza ary toa tsy fantatro dokotera tsy tadidiko mihitsy raha Lantso Nando no anaranao feno ary Nando no fiantsonanao Landy tsy landy fa nandika Nandy ve Nando no anarako zay ny fiantsonanao araka ny teny-mbadinao zay nanatitra anao tety amin'ny hôpitaly afaka omaly atondro ny vadiko nga moa za manambady ianao ka Robo no fiantso azy fa raha lay setra Robert ny tena anarany Robert dia Robo hoe ny fiantso azy zay indrindra niarany itsina teny mahazo nareo mivady omaly sabotsy ary nisy fiara ratsy isatra nifoakanareo na niala ihany monsieur Robo vadinao ka tsy naninona fa ianao ny tena voavoaka an'ilay fiara hono ary ninjera saingy tatazany trottoir na ny sisiny arabe ny lohanao somary mafy ihany nefa nidona niatra tamin'ny lohanao ka izay no nahatonga anao tsy natadidiny ninona hatramin'izao ve izany niatra tamiko saika maty zany azo lazaina aloha fa tsara vitany ianao madame Nandy satria araka ny fizarana nataonay dia saripady be ny vatanao nefa soa ihany fa tsisy atahorana saripady ahoana moa ny vatako dokotera raha tsoriko dia nitoejaza efa ray volana ianao madama mitoejaza hoe marina raha fantatro izany ary efa fantatry ny vadiko ve tsy haiko raha fantany aloha satria nanatitra tao teto amin'ny hôpitaly fotsiny ny vadinao dia lasa ary mbola tsy niona taminay izy hatramin'izao antso telefonina fotsiny no nataony maly fa tsy afa-miala amin'ny asa noho izy ka anio vao hijery anao fa inona ho ny asa ny vadiko dokotera polisy no asany raha ny fils de renseignement no fianoany tato aminay ve polisy ny vadiko inona ho ny grade ny dokotera tsy fantatra satria nanao akanjo civil izy tamin'ny tonga teto tsara ngamba raha ianao ihany no manontany azy sady milaza amin'ny fisian'ny zaza ao kibonao rehefa miverina eto izy tsy maninona ary fa aleo za ihany no resaka aminy nefa misy zavatra kely mba tiako antaninanao ihany raha tsy madiso ny amin'inona izay madama mety mbola hiverina ihany ve fitadiako fa tsy misy fantatro mihitsy momba rehetra tena maizikitroka amiko mbola hiverina ihany kanefa tsy vetivety kosa aloha ary mety ho verisaina matetika azy ianao na tsy tadidinao zay raha nataonao noho izany dia mila mihinana fanafody ianao saingy ny zava-dehibe dia izao zay ray alehany na ampiverina ny fitadidinao na alasa-dalanao avy hatrany zay dona mafy mbola hiatra amin'ny lohanao ka mitandrema ihany zany ve dokotera manahoana Nandy manahoana ianao tompoko fa iza moa ianao zafady ohatra azany Robo vadinao fa iza ndray mifieritreretanao ary Nandy ary ohatra ny masika ny vadiko izany sa inona ary ny mahazo azy moa ianao very fitadidiana tokoa raha nifilazan'ilay dokotera teo ary inona nefa tia mahavariana anao te anontany anao hoe mba inona nataon'ilay fiara-nandonantsika tany an-tsena fa adiniko ny nanontany any dokotera ka izy ary andrifatra be dia nandositra dia tsy hita tsoniko ary rehefa tsy maty koa ianao dia mifalifa aza be fanontaniana ohatran'izany ry Nandy Roby ino dia maninona ange ianao masika be nefa za mba manontany tsotra fotsiny ka ry araky ny asa ary Nandy sady be da be koa ny zavatra hiasan'ny lohako mba zarao amiko ary izay mampiasa ny lohanao fa vadinao nge affecté amin'ny asako ary izao no teneniko anao ry Nandy tsy maintsy miaraka amiko zao deny zao ianao azonao affecté hoe eno fa nahoana an'izao dia zao dia ho aiza isika amonjy ny tokantranontsika any Tomasina fa affecté ihany olona tsy salama etsy amin'ny hôpitaly anie Roby ary mananjoa hitsabo teny aza be fa mahalina ary Nandy fa vadiko anie ianao
Efa atoka ianao Monsieur Roby. Manahoana ianao? Salama tsara. Zany hoe tonga haka amin'ny vadiko dokotera. Tonga haka azy ahoana moa zany? Mbola tsy tokony hivoaka ny hôpitaly ange izy. Ka hitanao, afektehany Tomasina ho azy ahy. 2:70 ora no nomen'ny tompona andraikitra dia tsy maintsy hifindra-trano any. Efa tapitra androany 2:70 ora sady efa nalefako mialohan'ny Tomasina daholo manko ny entanay. Aka mivadiko fotsiny dia anainga e. Dia ahoana izany dokotera? Afaka mivoaka ny hôpitaly ve a? Mbola afaka 3 na 4 andro ianao vao tokony hivoaka ny hôpitaly madama. Ary maninona moa Monsieur Roby raha vonjenao aloha ny asanao fa ny fianakavianao na ny havan'ny vadinao no mba iangaviana hijery azy aty mandra-pivoaka ny hôpitaly. Tsy adala dokotera matomaka ny vadiko a. Ka ambody raisy reny eny nandy. Any Malaimbanda ny fiaviany sy ny fianakaviany fa tsy misy fatany eto Antananarivo na dia ray akory ary. Ve za tsy kambotsy e. Zay koa ny tena lalako. Ankoatran'izay koa miarikely zanakay tsy misy mitaiza sady mila andreny mihitsy anie. Mpanampy ny karamaiko vonjimaika izay zao no mitaiza azy eo mandra-pivoaka ny nandeha aty amin'ny hôpitaly ka. Koa ve ka efa mananjanaka sika e? Mananjanaka vavikely tsika ary nandy a. 7 volana zao izy. Ary miary araka ny voalazako teo no anarany. Ka asa raha anaraka ianao na ahafoany zanaka ao any Tomasina any. Tsy foky ny zanako ka. Mba avelao re dokotera monjy ny zanako fa te hahita azy mavy azy zany e. Ataoko ihany ny andany fandehananao madama. Kanefa antony mafonja dia mafonja moa izy ity ka mahazo mandeha ianao raha azonao antoka ny tanjakao. Efa mba tsaratsara aloha e. Ary afaka mandeha tsara ihany. Kanefa na izany aza Monsieur Roby dia tiako milaza aminao fa mbola tena marefo ny fahasalaman'ny vadinao a. Noho izany dia misy fanafody hosoratako tsy maintsy hovidianao sy homenao azy tsy tapaka. Izany moa dia mba ahasalama sy ampiverina fitadidiany ary anala tsikelikely ny fahaverizan-tsaina matetika amin'ny tranga aminy. Ka soraty ary zany fa vonina ny vidy azy e. Dimiandro Jean nahatsongavany teto Tomasina. Ary rehefa mihatsara ny fahasalamako na dia mbola tsy miverina mihitsy aza ny fitadidiako hatramin'izao. Ny fanafody nasain'ny dokotera ny fidiana koa tsy ny fidiany Roby fa be loatra ho ny fanafody efa nohaniko. Ary izany ihany nampivadika sy naharitra ny nonoko ka nahatonga miarikely zanakay omena biberon fa tsy nono intsony. Tena ratsy very tadiditsika. Tsy mba tsaroako izany trano nentanentanareo sy nisy namaky izany. Talohan'iny accident nahazo ahino Roby. Ka entana kely sy fitafiana zara fa misy isa nanaraka anay aty Tomasina. Mahagaga koa fa tsy mba maneho fitiavana amiko mihitsy Roby fa ady lavo izao ny mameno tokantranonay. Ka aiza moa ny sahilaza aminy fa be voka indray. Nefa tsy maintsy ho lasaiko aminy sy ny zaza tao kipoko na ho faly izy na ho tesitra ka. Hoadray marina. Variana teto aho dia tsaroako fa moa za tsy mahandro laoka fa may angamba izy izany. Andraso hoe jereko. Oay, tena kila tsy azo hohanina intsony laoka tato fa may tanteraka. Asa indray izay adeziran'ny Roby an'io sady loza fa izay miditra ny trano izay indrindra izy. Fa fofon-daoka inona indray izany maizandry nandy a. Tsy izany fa variana nampatory zaza dia nidoranao tato ny laoka. Miasora teo ianao hijereko azy. Tokila tsy misy ny raisina intsony ty e. Tena very marina ny volako mivitanana an'ity hena tsara tare ity fa kila ohatran'ny sarbon le laoka. Vehivavy tsy misy ato mihitsy ty. Nahoana nasianao temaina e. Tsy fananiko angeny na may an'io e. Tsy rarahako izany fa iny tantavy e. Ary iny koa fanampiny. Fona Roby fa tsy tianao intsony a. Kiala-mpamosavy tsy ilaina azy ity. Velom-potsiny. Mifona iny. Volana dala nga volako mivitanana an'io laoka io nidoranao ohatran'io ka. Mamondrafo amiko re ianao fa za mihitsy mora verisaina sy very tadidy e. Ny akamonao anara-mason'ny laoka nandrahonao mibetsaka fa tsy misy verisaina izany e. Ary satria nidoranao ty laoka ty a dia vita an'ity ny anjaranao. Za kosa hivitany saosisy fahefany dia zany karakara azy ato. Volako ny hivitanako an'io ka ary ery io. Hinanako an'ity vary ty. Angakaingana ianao e.
Tsy maninona fa leo ranonampanko ny hinanako vary. Zay koa ny sahazanao e. Zaranao aza mbola miray latabatra amiko fa raha ny fomba andrazanay any herinandro dia ny lehilahy aloha no mihinana voalohany izay vao omena ny vehivavy e. Dia mba rariny ve izany efa olombelona mitovy soa ihany sika ary mpivady koa? Mandeha ana vidiny lokako so dia ianao indray ny voafielako fa dia efa miteny izay a. Ianao ry mama, kinona aloha zato vaovao entinao e? Sanga manambavao ankoatra fanoloana ny tafotranoko efa simba ao ry vonjy a. Ay, Efa ela tsy taty aminareo dia mba mandalo mitsidika fotsiny. dia misaotra nitsidika ary e? Ary rindra vadinao anakaiza ny toy ianao rery ny tratrako marainato e. Nefa andro tsy efesanareo anio. Lasa nandeha nitsidika andren'ny salamany ambolo tara isika. Ay vare. Ehe. Sy anisy izany fa tsy eto fa saika hitady vola ty aminao a. Izay ny antondihako. Ohatry e? Tena sahirana mihitsy amantsy amin'ilay fanamboarana ny tafotranoko ao. Fa manino indrindra raha teto ry mama? Tsy any aminy ary ve ny tokony hitadiavanao vola fa efa fozalana takalo fozavavy anie zay ka iza zao ny zanakao e? Indrisy anie fanaka. Maninona? Anarana fotsiny amin'ny manambinanto azy fa tena misy toetra ne mivadinao iny ka manahiranahy e. Misy toetra ahoana koa rindry e? Zanako moa ianao ka tsy hanafenako fa tena miavina ary masika ne mivadinao iny ry vonjy. Aiza kosa ry mama? Zaniko, efa ela ny te-hilaza any aminao kanefa sao moa vao misy fotoana ahafahako milaza azy. Fa miavina sady masika ahoana aloha izy e? So dia tsy marina kosa ry zany tenen'ny mamy zany e? Hitanao, indroa izay no naniraka amin'ny felana zandrinao mba nitady vola taty aminareo. Rindra ny sendra azy tato. Kanefa dia vavataky ninona no nataony amin'ny felana ho ianao. Vava ahoana zany ry mama? Lazao Andriamatora mahavireninareo fa tsy banky fidadavam-bola akory aty e. Andray? Fa na hangataky nareo na hisambotra dia atao faran'izao izy. Ohatray. Irindra ve ny mahavoaka teny ohatran'izany ry mama? Ie, mbola santony any amin'ny teny anavina fanao fotsiny izany a. Fa mafy any ry vonjy ny afitsoko ny vadinao iny aminay. Vehivavy mahantra sady manano tena tokoa mantsy ka tsy simbadinao asina mihitsy a. Toa tsy mino raha irindra ny mahavita an'izany e? Eny e, tsy mba ny fitiavana azy ianao ka tsy nahatsikaritra ny tena toetra-mbadinao. Sady izy koa moa sakamahay manafy koa raha teo. Ay, ka maninona ary nareo tsy niteny an'izany tamiko hatr'izay antsiko ny toetrany ka? Aiza moa ny ahitana ianao miasa lava io e. Ary amin'ny andro tsy fesanareo dia eo koa ny vadinao ka anahirana ny teniny tsy mety ataony aminay. Ka mijery arina tavy ianao zany ry mama. Zanakao izy ka tsokony tsy salasalanao mihitsy ny mananatra sy miteny azy rehefa misy tsy mety ataony. Samantra sy mavomavo araky ny anarako hoe raha mavy ty ve moa ananany ena maso ry vonjy a. Aza dia manaratsy tena toy ny ombiatsika ohatran'izany kosa ry mama. Fa zaniko, ampahankely amin'ny pension na fisotrondronon'ny tompoko larainareo sisa ny raisiko. Za koa tsy mba navelan'ny asa fa avelony fa mikarakara tokantrano ihany hono ny anjaran'ny vehivavy. Ary izay no rianay aza moa dia ny ampahatelony ihany ny ananako fahefana noho ny kitay telo an-dalana amin'ny feny fanambadianay. Mba lalina koa aloha ty kitay telo an-dalana ny enanareo mpivady taloha ty. So ihany aza fa mba efa zara-mira ankehitriny ny fanana mpivady. Ary mananjo asa sady mitovy zoaram-pivelomana amin'ny lehilahy ihany koa ny vehivavy. Ekeko fa tsara izany. Saingy misy indro kely mpandrafitra ihany ry vonjy a. Indro kely mpandrafitra ahoana ka? Ka zao toetra-mbadinao miavina sy masiaka izao ka. Samy mpiasa mpanjakana nareo roa ary mitovy zo dia midinginy rampony ianao vavy sady tsy manaja rafozana. Dia efa tsy fitiavana azy kosa angamba ny ianao ry mama? Tsy azokazoko mihitsy aloha fa tsoroko aminao e. Ary raha ny safidiko a dia tokony hosoloanao indrindrarindra vadinao iny fa vehivavy momba angamba matoa tsy miteraka hatramin'izao. Kanefa na tsy azoazonao na momba tsy miteraka dia izy no tiako ry mama ary vadiko mandrakizay. Noho izany lazaho amiko izay vola ilainao fa tsy ny fanaratsiana ambadiko no ataontsika resaka eto akory.
Ty akanjo fanamiana mahapolisy andropity zany sisa ny pasoako dia vita. Sady mbola hanaingina loka koa rehefa avy eo. Nefa toa mahare fofombary manitra be azy zany. Aleo aloha jereko aingina somay ao ka ahitako loza indray. Mba tsy may fa manitra tsara kosa ka. Ary andraso ho tapohako saribao aloha tsy avy ty dia hanaingina loka rehefa vita ny fipasoako. Zay. Ary aleo amin'izay farana nampasika dia miverina eto avy eo. Ohatray! Ay mbola voatsindry mifera mamay tato koa ny akanjony roapy fa adiniko ny nanala azy. Andrekako. Loza inona indray re tsy Andriamanitra. Misy dia pera maintimainty be ny patalohan-joby. Sady ilay pataloha fanamian'ny polisy mihitsy ty maity. Ahita rarandray andro any fa tsy anaky an'ity pataloha maity izy. Inona reno ataoko Andriamanitra mba ialana an'ity fahavazako ity Tena mitsaly mihitsy any ty mora verisaina sy tsy ampy fitadiana zavatra ity ka. Fa inona indray zany zavatra mamofona be zany? Ino zany fofony zavatra mahay ato ohatran'izany Rinandy a? Fona aminao arô fa tena tsy fananiako a. N'inona tsy fananianao Ka adiniko ange nanala ny ferana nindry patalohanao pasoako Nijery vary tany an-dakozia dia may tato le izy. Maninona tsara? Tena pataloha fanamiako amin'ny mampitandro ny filaminana mihitsy ny doranao. Vehivavy tsy misy ilay lance ty. Ay! Mifona fahazafonona roby a. Pataloha tokony hoentiko miasa any ety sady ralina zao tsy maintsy ty pataloha ty mihitsy ny anaovako nefa dia misy dia pera mainty be. Tena tsisy ilaina mihitsy ty olo ty. Inona fotsiny ao andohany ty Inona ny ao andohany ty roby a. Tsisy ilaina azy. Ay! Tsy fananiako afa mifona. Tsy fananina le vendrany ty Ay zaho any ny patalohako entiko hiasa rariva ny dorany ty dorany ty Niasako mihitsy misy paranao amin'izany niasako pitenao noho izany pitenao tamin'ity fera mamay ty ny pataloha potehako amin'ity koa sandreo Robia! Ampiatena tsara zay angamba. Mbola ho ampiko rehefa dia efa miteny zay mahatsiravina. Ary ampangino amin'izay koa izaza mitomany be fa makarary andoha be. Afiaty miara. Afiaty zanako mama. Tena efa maka leo mihitsy anao ty Rinandy. Doranao daholo ny zavatra rehetrarehetra ato na ny sakafo na ny akanjo na ninona. Angamba koa doranao hatramin'io zaza io raha izao no mitohy. Dia avy eo koa ianao ilaza hoe tsy fananina nandoran'ilay zaza. Fantatrao ane roby fa mora verisaina Ary nasain'ny dokotera mihinana fanafody kanefa tsy mety mividy ianao. Tsy manam-bola amin'izany fa marenina eo ianao Rehefa mampinana sy mampitafy ianao vita zay ny adidiko amin'ny mahavadiko anao dia zay tapotrany Kanefa mba mananjohon-tsaboana koa ane ny vady fa tsy hoe omekanina sotafiana fotsiny Dia anavonjeo fandrahoan-tsakafo any an-dakozia Rinandy so dia ho dorako ny fera mamay fandroana eo indray ianao. Mbola tsy ampy ianao le teo. Mama, voatsy ampy herinandro ve no nanomezako volanao dia tonga angatabola ty amiko indray ianao. Kanefa raha mbola zako ny raha mavo reny niteraka anao dia tsy afaka didy amiko ianao Dia nanonotrosa zany satria nitereka anao niteraka sy namelona Efa fantatrao ange fa nanamboarako tafitrano ny volanomenao Dia maninona ka diso ve raha mba mangataka vola ty aminao hividianako loka matsiro. Efa leo ny anana lava ao aminay Tsy mandavaly-babe na ry mama fa matety mpiavy tao sotro kely kosa ianao Izy fantatrao fa efa manambady ary misy lalàna ny ihany koa ny tokantrano raha vola ny resahana. Lalàna inona koa zany?
angatsy ianao no mpianakaviana ka afaka mandidy sy manapaka ny vola ao tokantranonareo ka ory mama sady efa entiny indrindra misangana ianao tokony ho tenerana mpivady ny vola ampiasaina sy laniny isy zany no iziko eny fa na dia ny vola ampisamborona na omen'olona aza dia tokony ho tenerana avokoa noho izany dia tsy mety ny fanomezako volanao tsy eo amasin'ny vadiko mananjoa lala sy rako amin'izany koa izy zany ange ny lazako hoe efa entiny indrindra misanganao ianao e nga izy nahita sy nahalalanao raha tsy za ka izy nay ny tokony arahanao isaky ny amin'ny vola ianao ie tsy nanahaka ny tompo klarainao mihitsy ianao ty ka atry tsy mba nanahaka ny tadahoana koa ka ka nyreny nataony ambony noho izavadiny satria nahitany masoandro ony aizaho aiza amin'izany ianao mampiata vady io amin'ity tenerana anareo ty misy sms avy any amin'rindra tonga ary ty fa ndrasokely aloha evakiko rediredinina ndray hony zany nosoratany telefonina ho anao zany efa salama tsara hony le ny any ambolo tara fa mikasany mbola hijanona kely any andro vitsivitsy izy raha ekeko jereo ange zany fitiavany andreniny ary ny anao mba ahoana mo tsy pirofo zao fa nyreniny aza ny tiany kokoa noho ianao efa mifoana kosa ny fisainanao ry mama tsy salama ny eny renindrindra ka rarina izy raha nandeha nijery azy sy mba nitoetra kely any amin'ny any zo ny tanteraka raha teo zany ka sarotra ho alo ny anakanazy ka raha tena tianao izy ry vonjy dia niantso ao telefonina anao sy ny hera araky ny teninao teo fa tsy soratsoratra sms kely toy izao dia vita ory mama toerana sarotra ifampiantsoana telefonina ny eny mba mivohitra ambolo tary tapatapaka be raha miantso izy dia izay no mahatonga azy mandefa sms ohatran'izao toerana mety andefasana sms koa ve tsy ho azo metsona fa efa fanaovana tsinitsinina anao zany zay vola tadiavinao indray re raha zay na ry mama fa mandreraka be a mihitsy miresaka aminao ka efa andeha asa nga ianao zao efa andeha tokoa fa maninona ka saika mba misy resaka kely ataoko aminao fotsiny ka nefa sotary ianao fa aleo miandro fahatongavanao ato an-trano resao zay tianao resana fa tsy mainky akory voalohany ary tiako fantatra ao fa lany ny vovondronoho ny miary kely dia raika apoka sy tapany kosa isa ny fotsim-baritsika ao fa maninona zao ianao va milazan'izany enefa ka isaky ny teny aminao nge dia adiniko foana ainao ihany no manjoa mora verisainy ty zao ary tsy misy vola ty amiko zao fa aleo miandro fahatongavako avy miasa ary andeha asa amin'izay fa vita ve ny resaka hoe tsy zavatra resanao tsony mbola misy zava-dehibe tiako lazaina anao koa lazao dia ny mbola tsaroko ary asa ianao raha hoteritra fa fonisa mbola teny amin'ny hopitaly no tokony laza sy taminao fa adiniko foana zava-dehibe iny zany zava-dehibe ve dia zao ianao vao miteny azy inony zany tenenao ingakangany mananjanaka roby mananjanaka fa loza iny ny ty lazainao be voka zany ianao io be voka ray volana mahery ray volana satria efa mitoezaza ray volana hony ny dokotera tamiko teny amin'ny hopitaly dia zao koa ianao ve vao milazan'izany aminay ka adiniko foana ne ho any laza taminao adino vevavenana tsisy ilaina azy mihitsy ianao adino zao fotsiny noho izy na ianao ikarama nangom-bola teny zao mba hahafahanao mamelona n'izay zaza ho avy eo sy ny fiterahanao zany na iasorinao izy azy io fa za ndray aloha dia tsy hamelon-jaza tsony akoatra ny miary kely zany tsy mahavita ao ndray zany noho izy tsy analany zaza atao kipoko roby ary amin'ny fomba hoana koa ny karamako amin'izany mbola mitaiza miary ty ka ianao ny teanao toera-bitro aniko sady nahoana moa zany no ivaky losi karoka vola amelomanareo sy atriana amin'ny fiterahany efa andro fitoviana araka ny filazanareo vehivavy zao dia mikaramy ianao dia mikaroa vola amelomana an'le zaza ka asa inona azy no hitako sy fanetana amiko efa be voky ty asa tsy fantatro fanajana ny zony vehivavy koa angeny tokony ho izy fa tsy hoe fampitovinana vehivavy aminareo lehilahy tsy andany andro amin'izany moralina be anao zany ary nandy mitadiava fotsiny ianao asa dia ampy izay ka
ianao ny tehiteraka any mandehana mihitsy ianao mikarama manasalamban'olona fa zay zao no asa hitako hoe mora hita sy mora atao ka ndray roby ka za kosa tsy anaiky ianao hitogaiko fotsiny ato an-trano ato e zay koa fa andeha asa ka moatra makarairy andobe koa ianao dia voatery karama nasalamban'olona ve zany sady mitaiza miary kely raha tsy tahita loza amin-droby mba fanambajiana inona loatra rety fanambajiana etsy e tapabolana izao ny raha ny mipetraka teto masina kanefa dia tsy misy fitiavana na tambitamby kely akory hitako taminy tiako fantatra mihitsy ny antony anambajiako azy iny ka indrisy anefa fa tsy misy fantatro na dia kely aza ny lasany rehetra fa maizikitroka amiko tanteraka fananinona indray ty entinao aty an-tranoko ty ry mama anamamy maniry eo an-jaridainako tony sady vokatra bely izy dia mba nitondrako ianao ry vonjy eny misaotra anao ihany aloha ny sahirana nitondrandreo saingy ndrisy fa tsy afaka mihinana anamamy ahy ndry fa fadiny razandririndra ve sa fadiny fivavahany nanjary tsy mihinana anamamy koa ianao ankehitriny tsisy idirandrindra mihitsy zany ry mama fa fanapahan-kevitry fotsiny fa inona ary ny antony ataoko ty ianao nihinana anamamy foana fony mbola tsy nanambaty sy mipetraka tany amiko ka naharary andosy fanompanona matetika aho atatoato dia nitsapatosodra maly ary akory ny agagako izy mama fa tena ambony be ny tosodrahako zany ve e sao dia mifesatsiainao am'rindra mahatonga an'izany zay indray ianao sy ny resaka rindra ny amafiny ny asako sy ny tsy fahampitoromasoko indraindray ireny mahatonga an'izany fa tsy izy velively fa dia mafiasa takaninona loatra nareo mpisolo vavy tony ohatry fehveriny mama fahasamorangano mandinika ny ady-pitsarana ka na zany aza dia inoko fa malahelo an'rindra koa ianao io ka maninona moa zany vadiko angizy ary sary-pisaina fa misy SMS nalefa voatonga indray ty dia inona indray hono voalazan'ny SMS nalefany ao ono idry to tsy miteny ianao fa mivalaketraka ampitoerana fotsiny eo ry vonjy fa misy inona tsy haiko ro mama zay hevitra rindra fa milaza izy ato hoe tsy afaka ny anambady atsono ny ary mangatatsoodrano amiko ahoana tsara zany ho te saraka aminao ange zany izy ary hevitra nentin'izy tahana aminao fotsiny mifelany teto hoe hitsidika an'ireny any ambolo-tary tsy salama nyireny any ambolo-tary nefa mariny ihany hoe aloha zao dia SMS an'olo-kafy voarainao io tena lahara telefony indrindra mihitsy tiana raisako SMS ty ry mama ka raha zany dia marina ny teniko teo fa te hisaraka aminao zany mivadinaoko tena tsy nahapoziko irirana nanao ohatran'izao tsy ady tsy fanditraka nefa dia fangatahatsodrano ny resahany amiko sany ange ny lazako hoe misy toetra mihitsy indrindra iny nefa ianao tsy nino ary zao fisitahan tampiko izao ve dia mba ara-dalàna hoe ianao nefa ampivady vita soratra nareo raha ny lalàna aloha ny resahana dia mananjo isitaka mitokantranony ny vehivavy rehefa misy zavatra tafahoatra ka tsy zakany koa misy en'izany ie zavatra tafahoatra inona nefa ny nataonao azy sa izy mihitsy nefa te hisaraka aminao dia maizikitroko amiko mihitsy zao hevitra rindry zao rery mama tsy mametsy ny anao ary raha milaza ianao fa maizina aminao ny heviny za kosa nefa efa ela ny nanam-poan'izao tareny-javatra izao ry vonjy naleko anefa nangina so za indray ny lazainao fa manendrikendrika ambadinao fa dia efa nisy zavatra tsikaritra no miteny ohatr'izany ianao ry mama efa misy mihitsy saingy marina rehetra moa tsy filaza hoy ny fitenenanako nefa koa lozan'izay malalaka tsy mampafantatra azonao zany mba alazao amiko ry mama zay zavatra tokony ho fantatra fa maizina amiko izao atao indrindra izao aoka renao be tosodra io tony tsara ilazako azy fa manitsakitsaka anao nyvadinao ry vonjy manitsakitsaka hoe ny vadiko io zany anontany io fialana zandrinao
izy mihitsy ho ny nahitan'izany lehilahy sakambona indrindra izany ary nitondra azy niditra tao anatin'izany fiarakatikaty izany. Ory mama, fa tena marina ve? Ye, Dia oviana nisy an'izany ka? efa elaela ihany aloha e. Felana zandrinao re antaniana ho afa izy ny mahalala azy tsara e. Dia vita indrindra ve? Aleo misy aloha ho any ambolo tara hijery azy sy anontany an'izay heviny fa tena maizina amiko mihitsy izao ka. Inona kory vonjy mbola amin'nonao tena ndeha hitady azy ihany a? Izy momba tsy miteraka iny indray ve no mba miseho misitaka sy mangataka fisarahana aminao ka izy tsara ohatran'izany indray ve? Ny vehivavy afaka manome taranaka anao ro be dia be raha teo. Dia izay ny zava-nisy tany ambolo tara ry mama. Naharary tokoa ny reniny indrindra saingy efa sitrana soma tsara. Fa rindra kosa dia nambarany zareo fa tsy niserana tany akorina dia raisy gondra ary. Ka nary zareo aza nge dia tezitra aminy koa e. Izany very vonjy? Ie. Ay izany dia tsy nitsidika ny reniny salama izy fa toeran-kafa ny nalehany. Tena vako ny lohako ry mama. Niantso aza telefônina fa tsy mahazo azy mihitsy. Nandefa mesazy indray nanontany izay misy azy fa dia tsisy valiny hatramin'izao e. Vehivavy matitra mifadinao ry vonjy a. Inoko mihitsy fa lasa nanara-delahany izy izao. Dia sahy indrindra ve no namandalitra hatramin'izay? Ary toko fitaka avokoa ny voady sy ny fanekena ny fanaovana tamin'ny mariazinay. Inona ny rarahiny an'izay voady sy fanekena ny fanaovanareo any e? Tsy mena mivadika nge ny olona ankehitriny e. Aza tao makarary-andohanao re izany anaka fa raha olona rainy tsy tia nitotokoba tavy a. Mila tsy hampiana ro tena mahagaga koa nefa mpitarika amin'ny fikambanam-behivavy eto amin'ny fokotantsika izy kanefa dia izao ve ny toetrany e? Izany ny vehivavy mifandrosoana sy fitovian-jo e. Inona moa izay fikambanam-behivavy ankehitriny fa tsy hifaninana amin'ny lehilahy fotsiny tanjony. Dia izao atao indrindra izao ny vokany. Tsy hafeniko anefa mila tsy ho zakako ary tena makivy azy ao ataon'izao e. Azakivy amin'izany re ianao ry vonjy fa raha rainy lasa folo ny angata toerana. Tsy izy indray ve izao izany mandefa hafatra amin'ny telefoninao izany? Ie. Fa maninona hono? Izy tokoa aloha tia nandefa SMS ty. Dia inona indray hono ny abobolazainy ao e? To tsy miteny ianao ry vonjy fa mivalo arika am-toerana fotsiny a. Vonjy! Manontany anao anie ahy e. Ny fisarahany tanteraka amiko reny resahany ato ry mama. Na ary le fanahiako. Fa inona nefa ny voalazany ao? Tsara ondra mampiditra divorsa fa tsy mazoto ny anambady atsony izy. Ary mitsodrano amin'ny fomba dio tady solony fa aza manantena azy tsony hony e. Dia efa dalàna ny ianao ry vonjy raha mbola ity vehivavy toy izany ihany ka. Efa izy mihitsy izany ny te hisaraka mafy aminao. Sady vehivavy tsy miteraka iny koa atao inona fa soloy avy hatrany rehefa izay ny tadiavy no le kely ty a. Tsisy tandroka tokoa ny ratsy e. Ary marina ilay voalazan'ny soratra masina hoe vitaka ny hatsaram-bika ary zavapoara ny hatsara tarehy fa ny vehivavy matahotra ny tompo ihany ny mendrika io teraina. Izany mihitsy e. Ny fanahy koa ny maha olona e. Ka raha izay ianao a, dia vehivavy tsopanà no ataoko solony rindra. Fijalian-tsaina sy areti-po fotsiny anie ny azonareo lehilahy amin'ireny vehivavy miseho maran-tsaina sy be fahalalany ireny e. Iany e, mbola ho hita eo izany fa aleo aloha andinika ry mama. Mahezikitroka amiko tanteraka izao tarehan-javatra izao ary mila arary sy ho vaky hatramin'ny lohako mihitsy e. Tandrema ihany ianao ry vonjy fa olona be tosidrangy ianao e. Eny e. Tena torovan'ny fahasalambandro amin'ny tontolo aho izany.
mafy any tsy mikarama manasa lamba sady mitaiza zazatsika. Nefa tao ahoana e, rany marina dia tokony hahavelonay telo mianaka, ary tokony ho isy ambiny mihitsy asa ny karamany roby amin'ny mahapolisy azy a. Sady mbola tsy nahita vadina polisy ny karama manasa lamban'olona izany a. Fa ny mampalahelo ahy dia tsy izaho tsy mba mahalala marina karamany akory. Sa ve efa nampahafantary ny hafa izany tsy mahadajidy e? Mananjo alala sy hitatana ny karamam-badina nefa ny vehivavy fa izaho tsy mba izany. Oay, variana be indray aho fa aleo atokako amin'ny koveta teny izao ny akanjonay ho sasako rapitso, mba tsy manasa lamban'olona aloha aho. Ary inona ary ity zavatra voatsapako amin'ny paosin'ny tratrana akanjon'ny roby ity e? Andraso hoe toa valopy dia ho jereko ve ny ato anatiny? Nefa tsy fahalala-pomby izany ka. Dia ahoana? Be loatra ny zavatra tsy fantatro. Ka na ho tsiniko asa dia aleo rangaha jereko a. Andraso hoe Andriamanitro, sariny ty tato anaty valopy ity. Toa sariny roby misakambina amin'ny vehivavy bory volo. Inona hoe izany soratra kely eto ambaniny? Hoy iray mandrakizay. Andray, efa ka misy vehivavy mifanatala amin'ny roby any ivelany any e. Tsy rariny koa izao ka marina e. Masaka ve vary atoronany a? Kely sisa fa miandry azy ho rehetra e. Ohatra ary avy ny tomany nga ianao. Manontany anao nge fa misy inona? Sariny isa moa ty tato am-paosina akanjonao ty e. Ono a? Hay moa ianao ty ka mifankatia amin'ny vehivavy hafa any ivelany any? Ohatra ty e, tena sirika ny sekreako a. Atao ahoana fa efa fantatrao izany izy dia izay ko. Izao fa mazava amiko fa tsy vehivavy ty izany tianao kokoa no zavadinao. Ary izany nandanianao ny karamanao isam-bolana. Ahoana moa mahatonga anao io koa izany teny izany e? Mba hazavao kely hoe hoenoko. Hazavao. Hazavaiko ahoana indray e? Hazavaoko. Hatramin'izay nivoako ny hopitaly izay a. Dia tsy mba nahita fity taminao ana kely azy. Oviana moa ianao no mba nanotry ka? Oviana ianao no mba nanafisafy sy nikasika amin'ny vatako? Ka valaky ny asa kely neny a. Azondrizany reraky ny asako. Izany ve sy fialana tsiny fotsiny? Efa tena nomena olo-kafa ny fitiavanao azy roby a. Ary tsy ny fitiavanao ihany fa ny volanao koa. Dia izany terenao hikarama hanasa lamban'olona etsy sy roa. Izao ny tenako anao. Kely ny saosy raisiko dia izay ny marina fa aza be tatasika mandreraka eo ianao e. Mba lazao amiko ary hoe izany karamanao kely izany mba ho fantatro. Everiko fa mananjo alalany karamam-badiny ny vehivavy. Efa nilazaiko anao anie izany Rinandy fa ianao koa moa izany very tadidy a. Sady tsy misy idiranao lalina koa izany rangaha fa rehefa mamelona anareo mianaka dia basta tsara. Dia ho tompo-trano mionona amin'ny karamanao izany. Ary tsy tompo fitiavanao rery-tsony. Fa ty amarina ve ianao ty sa tsy ty atsono roby a? Mba valeo ahy e. Tsy naposiko vitanao mampirafy toy izao. Oka zavakely aloha. Fomban-drazaneny no manao vady maro e. Sady efa arakaosiny kely izany talohan'ny vaditsika. Ka noho izany aza dia tomanino ohatran'izany re. Za ve nanaiky an'izany e? Eno a, fa tediavinao izy andray nefa e. Ianao zao mivady koto. Mafy any rangaha rehefa very tadidy ka. Toy ny mena anaty azy kitroka. Ndanako aloha ro ampangino izany zaza mitomany izany.
de amboariny sakafo fa tena ramagabe koa am'le lana amboariny sakafo e lanitoky zay nomena hoay hala izy toky fitaka mba tsy siny aiai tsy aleve misitaka tenao irery any alefa no azoko antenainay eto antany fa mbola misy any hoany tany toky zay nomena hoay hala izy toky fitaka mba tsy siny aiai tsy aleve misitaka tenao irery any alefa no azoko antenainay eto antany fa mbola misy any hoany maizy mikitroka tantara no soratany Axel novelominy Saoly Rakotonanahary Fetrobel Aina Tsaroy Aina Ranefjon ary Arikomsy Randry nandray feo sy nandrindra raha teknika Baksara no Arvony tantara no totosainy manengotra